tokatranoso anjakany vavaka otokatranoso fafitino ravaka tsofirano reriray mba iray mandrakiza yarady odory mihiova sanatry ry mpianakavy malala tonga eo amin'ny andro fahenina amin'izao herinandro fiaraha-mivavaka natokana ho an'ny fianakaviana izao isika fivalianao anay pastora Arsha David Mivady no miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika maniry izahay atonga izao fotoana izao kiondalana hanatsara ny firindran'ny fianam-pianakaviantsika ry mpianakavy malala loha hevitra manokana nodinitsika anio kanefa melony izany dia anaraka iraray isika ary ao aorian'izay dia hiaraka hivavaka Tulam, yano deam, anu renana, yano fana perana, yano jirai, nossa maracu, manjakizai, fiadanaku, yano batulam, yano deam, anu renana. Yano fana perana.
hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay o, midera mankalaza ary misaotra anao zahay noho izao fotoana izao. Iaino ny teninao izahay, mangataka ny fanahinao masina mba hanazava ny sainay. Aseho ianay ny sitraponao Andriamanitra, mba anananay fiainam-pianakaviana milamina sy mirindra noho ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny lohateny hodinitsika androany dia manao hoe miteny amin'ny fahasoavana. Ny zavatra hita matetika, ny olona dia maniry fifampiresahana tsara eo amin'ny olon-tiany. Raha ny marina dia efa maro ireo miaina an'izany fifandraisana mahafinaritra izany eo anivon'ny ankonana izay misy azy. Eny tokoa, raha mieritreritra momba an'ireo olona tena tianao ianao izay eo amin'ny ankonanao, dia hiaiko mora foana fa ireo olona tianao indrindra ireo no mitondra fahasambarana eo amin'ny fiainanao. Nahoana? Satria vokatry ny fomba firesahany aminao zany ary vokatry ny fianeony anao ihany koa. Ny mampalahelo anefa dia hita ombieny fa ny fifampiresahana amin'izao vanim-potoana izao dia zary maneho tsy fifanajana. Ny fomba fiteny masika lasa mahazo vahana. Kanefa taddio, fa raha tianao ho tsara sy ho salama ny fifandraisanao eo anivon'ny ankonanao, dia zava-dehibe ary ankenanaina ny mianatra miteny amin'ny fahasoavana. Ny fanontaniana mipetraka dia manao ahoana moa ity hoe miteny amin'ny fahasoavana ity? Zava-dehibe izany fanontaniana izany. Raha atao amin'ny teny hafa dia toy izao: inona moa ny hevitry ny hoe miteny amin'ny fahasoavana? Voalohany indrindra dia tsara ny mampatsiahy fa raha vao miteny hoe fahasoavana isika dia miresaka foto-kevitra ara-panahy izay maneho ny tombontsoa omena izay tsy mendrika izany. Ary ao anatin'izany ny fitiavana izay omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'ny zanak'olombelona. Ny ao bolana 520 dia manambara fa ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Ny teny ambara dia azon'ny fianakaviana atao ny manorona fiainana feno fiadanana sy fifaliana amin'ny fampiasana ny teny na ny fomba fiteny ho toy ny fanomeza tsarobidy vita amin'ny volamena sy volafotsy ary fanolorana isan'andro, na dia mety tsy mendrika izany aza ilay olona izay tolorana azy. Mazava tsara zany fa ny hoe miteny amin'ny fahasoavana dia mampiasa teny na fomba fiteny ho toy ny fanomezan-tsarobidy izay vita amin'ny volamena sy volafotsy, ary izao hifanolorana isan'andro, na dia mety tsy mendrika izany aza ilay olona izay tolorana. Ny fanontaniana mipetraka anankiray indray dia hoe misy olona ray ve ao amin'ny fianakaviana izay mila ny ampiasana fahasoavana rehefa miresaka aminy? Eny no valiny azontsika omena izany. Kanefa mizahatra roa izay tiako hazava tsara amintsika rehetra. Voalohany dia misy faritra voafe ary misy ny antsoina hoe faritra tsy voafe eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy, indrindra moa fa rehefa eo anivon'ny ankohonana na fianakaviana. Ny atao hoe faritra voafe dia ny tenanao, ary io faritra io dia tokony andaniana fotoana betsaka mihoatra noho izay ilaina ny amin'ny fifehezana azy. Ny lafin-javatra faharoa kosa, ilay hoe faritra izay tsy voafe dia mifandray amin'ny vady andefimandrinao, amin'ny zanakao
ny piraitapo na ny ray aman-dreny na ny avana ihany koa raha ny marina mantsy dia ny tenantsika ihany no azontsika fehezina noho izany a rehefa miatrika fampiresahana isika dia mahasoa kokoa ny mandany fotoana amola volana fietsika sy fiteny feno fitoniana sy ombam-pahasoavana ny tena olazaina dia rehefa miteny isika zavatra izay tsy tiatsika eo amin'ny atao hoe olona anankiray ka manana fironana izay mety hitondra fifamaliana avy hatrany na fomba hafa izay mety hiteraka olana dia tsy mety ary tsy miteny amin'ny fahasoavana isika amin'izay fotoana izay noho izany mba hahafahana miteny amin'ny fahasoavana dia ilayntsika ny mamaly amin'ny fomba izay atao hoe na dia tsy mendrika n'ilay olona aza no hitenenana izany hoe ilayntsika ny miaina ao anatin'ilay faritra izay voafehintsika ka miato kely isika aloha mba hananana fotoana hisefona lalina ary mialoha ny ilazana ny zavatra iray izay tiana hambara sao sanatria vao maika hiteraka ratra na ho ratsiratsy kokoa mihoatra no ilay zavatra efa mitranga no iseho mandritra izay fotoana izay zany hoe ilay fiatoana dia manana fotoana isika amaliana eritreretana izay ho valiny ary amin'io fotoana io dia ilayntsika ny mieritreritra izay teny tsy tokony ambara sy izay tokony holazaina mba anatsara ny toe-javatra izay efa mitranga raha ny marina mantsy dia ilayntsika ny misafidy ny valiny izay ho asitry ny zava-mitranga iray ny valy teny mety indrindra dia izay mampilamina ny toe-javatra fa tsy toe izay to voamaika tonony hoe manapoka lasantsy ianao na manapoka solika amin'ny afo izay efa mirehitra izany ny hevitro ny hoe mampiasa ny teny ho toy ny fanomezana vita amin'ny volamena sy volafotsy mazava ary tena mazava izany teny izany raha ataoko amin'ny teny hafa dia toy izao ny olona izay tsy mihevitra loatra ny anorona fifandraisana tsara ao amin'ny mpianakavy dia olona izay miaina ao amin'ny faritra izay tsy voafehiny raha tokony anao safidy amin'ny mpitandremana izy amin'ny fomba famaly rehefa miresaka amin'ny olona ao amin'ny ankonany dia inona ny ataony manome tsy ny hafa no ataony ary izay zavatra izay dia mahatonga ady indray ary ihany koa mahatsiaro izy hoe manana ny marina rehefa manao teny mandratra ny hafa tena zany tokoa ny zava-misy azany matetika dia misy olona milaza fa sarotra loatra ny mitandrina tsy handratra ny fihetseham-pon'ireo olona izay tiany lazain'izy ireo fa tsy ilaina ny manao izany ary tokony tsy homoratoana loatra koa ny hafa izay fampiresahana satria ony tsy azosoroana ny sy ny ratra rehefa miresaka amin'ny hafa isika zao anefa no ilaina tadidiana saripady ny fifandraisana eo anivon'ny fianakaviana na ny ankohonana ary mila fitandremana fatratra ny resaka izay fanaovana ao anatin'izany fifandraisana izany raha ohatra ka mitandrina sy mikolokolo fatratra io fifandraisana amin'ny ankohonantsika io isika dia ho aro tsara azo antoka izany safidy izay ataontsika izany ka hisoroka ratra ara-pihetsepo izay mety hafara amin'ny fahafatesany ny fifandraisana tena mampatahotra izany a ny amin'ny hoe fahafatesany fifandraisana raha sanatria ary ka mitranga izany hoe maratra raha-pihetsepo izany voaratra ny fihetsehpo dia inona no andraikitry ny vady lehilahy mananjova izy anao teny mandratra amin'ny-dra matovadiny ihany koa raha toa izany ka hoe nanao teny mandratra ilay vadiny a dia lay rangavy ilay vady lehilahy mananjoa ihany koa amaly teny mandratra satria lay raha matoa izany dia hoe nilaza zavatra mampalahelo taminy raha ity resaka izay fanaovantsika ity no dinihana
de mazava loatra fa tsy ny valiny satria ny marina de amin'io fotoana io indrindra no tokony itenenana amin'ny fahasoavana zany hoe mamaly amin'ny fomba araka zay tsy mendrika ilay ramatoa ilay rangavady manoloana ny zavatra mitranga eo zany ny fotoana zay elany io lehilahy io ny fijanonana ny fiatona kely ao anatin'ilay faritra zay azony fehezina sy ahalala mialoha ny tokony ataony eo ihany koa no tokony ato izy ary eritreritra sy hifidy ny teny tokony olazainy mba hiazonana ny fifandraisan'izy mivady ho salama sy mafiorona ary na inona zavatra voalaza n'ilay ramatoa de tsy teraka olana afa izany rehetra izany na izany aza nefa amin'ny maha-olombelona dia tena izy tokoa ny fotoana zay mety ilazantsika ary ilazantsika na anaovantsika zavatra izay mampalahelo ny mpianakavy amintsika na de tsy mendrika ary tsy hoe mikendry an'izany aza isika eo amin'ny fiainantsika rehefa mitranga ny zavatra toy izany de eo ny fotoana tokony hialantsika tsiny ary tokony ahayanao azafady isika fotoana tokony hidirantsika ao amin'ilay faritra zay voafehintsika io fa tsy fotoana zay atonga atsika indray anometsiny hafa mihoatra noho ny zavatra efa mitranga ary mety atonga fatafitohinana indray raha ilay raisaka zay ataontsika teo ohatra dia eo lay vehivavy ny tokony hialatsiny no ny alahelo zay naterany teo amin'ny vadiny na de tsy mikendry anao an'izany aza izy eo indrindra no tokony hiato sy heritreritra izy ary isafidy ny valiny mety indrindra mba anorona fifandraisana matanjaka sy salama kokoa miaraka amin'ny vadiny arak'izany de mazava ny toejavatra zay mety misy sy mitranga de toy izay zany ny tokony ho fiatrehantsika an'ilay izy ny faritra voafe zany hoe ny tenanao momba ny tenanao manokana zany io ny tokony ho heverina ary tokony ezahana mba ho voafe ka eo amin'ny resaka teny moa zany resantsika eto ny teny asetry sy ny teny atao zany de aoka zany izaka ny tsirairay avy amintsika mba ho toy ny volamena na ny volafotsy izany zany hoe teny tsy mandratra raha hitenenao zany de tadiavo zay teny tsy mandratra indrindra ary rehefa tokony ilana fifonana de aoka isika anana an'izay hoe hifona sy hialatsiny zay raha sanatrika nanao fandratrana ny membre ny fianakaviantsika zany tena tsara zany araka ny lahevitra lohadinika zay nyresantsika eto ty tena tsara ny miteny amin'izany hoe miteny amin'ny fahasoavana izany azo antoka ary mino ao fa tenao an'izany fanandramana izany ny mpianakavy rehetra zay manaraka n'izao dinidinika izao mba hahafana manao izany anefa de inona re no azo amehezana an'ity dinidinika mikasika ny hoe miteny amin'ny fahasoavana ity ny fehin'izay azo ambara dia zay voalaza ao amin'ny jakoba toko voalohany andininy fahasivy ambin'ny folo jakoba toko voalohany ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia mazava ny voalaza ny tenin'andriamanitra fa fantatrareo izany ny rahalahy malalako kanefa aoka ny olona rehetra alady iaino ho malay miteny ary ho malay kotezitra nyty nambara de tsotra ny membre tsiraray avy ao amin'ny ankohonana na nisam-pianakaviana na lehilahy ray mpianakaviana io na vehivavy reny mpianakaviana na ireo ankizy zanaka de tompona ndraikitra amin'ny fampiresana tsara ary ao anatin'izany dia anjaran'izy ireo ny mifampiteny na manao ny fampiarany fifampitenenana amin'ny fahasoavana mazana ity fampiresahana tsara ity de manomboka amin'ny fianarana mihaino tsara mba hatonga sy ahatsara ny fifandraisana eo anivon'ny fianakaviana
koa ny rariana dia ny atonga nisam-pianakaviana rehetra anao fanandramana miteny amin'ny fahasoavana ka ifeny faritra zay voafehny zany hoe ny tenany ary anao teny sy teny amin'ny fomba fiteny izay toy ny volamena na volafotsy ombam-pahalianana feno zany hoe miaino sy manongila-tsofina manoloana ny zavatra rehetra mitranga. Amen. Eny rariana tokoa isika mba samy teny amin'ny fahasoavana ary anao ny ezaka rehetra mba tonga n'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ka tonga ny fifandraisana eo anivony ankohonana ho mahafinaritra ho toy ny sombin-danitra kely eto an-tany sahady. Amen. Anasanao hamba amarana ny fotoana amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Ray malala any an-danitro, misaotra anao zahay no ny herinandro fiaraha-mivavaka izay natokana ho an'ny fianakaviana azonay natrehana nandritra n'ity herinandro ity. Ary misaotra anao zahay eto amin'ity andro fahaenina ity fa nomenao loha hevitra sarobidy dia ny hoe miteny amin'ny fahasoavana. Ray malala any an-danitro, ampatsahivo anay isan'andro san'andro eo amin'ny fifandraisanay amin'ny ankohonanay no amin'ny fianakavianay ny azahoanay manao fampiarana ny miteny amin'ny fahasoavana ka ny teny ambaranay ny fomba fiteninay dia ho toy ny fifanolorana volamena sy volafotsy amin'ny zavatra rehetra atao. Ampianaro ihany koa zahay mba hifeny tenanay io faritra izay azonay fehezina io ka alaky miaino izahay ary tsy ho mailaka ny teny fa andinika tsara ny zavatra izay ambaranay mba hatonga ny fiainan'ny ankohonana ny fiainan'ny isa-tokantrano irindra araka ny sitraponao ary andeha sy ho feny fifaliana eto amin'ity tany ity ka ho tanteraka tokoa ny fanirianay dia mba ho feny fifaliana ny ankohonana tsiraray avy iaina ao anatin'ny fanantenana ary ho tonga sombon-danitra kely dia ny eto an-tany sahady. Ianoa ny vavakay fa amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no anatanterahana izany. Amen. Utukatrano su anjakani vavaka utukatrano su fafitino ravaka tsufirano rerirai bairai majakisa yaradi uduri mihiuva sanachi